misaotranao misafidy ianaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba toboky vavy manaona toboky lahy professeur Raymond Ranjeva no vahitsika amin'izao zoma masina izao. Miarabanao professeur. Mirabanao Andriamatoa Ravojanary ary tiako soitana manokana fa nanoana ny saiko no safidiananao ty la fampirantiana aloha toa fampirantiana lizy sy fampidiniana androany andro zoma masina sangisangy ve io somonga satria raha ohatra ka ny tena marina dia ny zoma masina tsy de fankalaza loatra satria andro fisaonana. Satria andro namononany Jesosy, namonany tompo tsika gasy hoe misampona fa mankalaza ny zoma masina zany hoe andro paorina andro paharisena ngakosa moa le izy hoe ankalazaina fa hoe manao lamesa mamonjy fiangonana tsisy lamesa amin'ny katolika kaloha zoma masina andro tokana tsy misy lamesa mandritra ny taona fa maly lakamisy ny misy lakamisy sy sabotsy masina zoma masina fankilazana ny fijaliana sy namonona ny Kristy zay natao. Izy moa rangaty moa katolika iringiriny mihitsy raha zany Ranjeva zany de tena katolika ary tena zary misy miteny amiko professeur hoe ianao tsy mila audience rehefa makao Vatican miona amin'ny pape voninahitra lehibe zany tsy laza zany tsy tonga hatramin'izay lizy marina fa na foniam-bola tsy feno 20 taona dia mpanolotsaina tao amin'ny voamierany fandriampahalemana sy ny fiadanana ary ny fahamarinana ny tena nandritra 20 taona mahery izao tany Roma Vatican ary io voamiery io any mandinika ny rariny sy nitsiny fandriampahalemana sy ny fahaizan-dalàna era-tany ka rehefa tonga anao dia mahatsiaro tena madinika satria hitanao daholo ny fahoriana hiaran'ny vahoaka rehetrarehetra kristianina sy ny vahoaka eran-tany ary manantena fa ny fiangonana hitondra tena fanantenana zay metana ny olona ka ianao zany sady mpahilalana no kristianina iringiriny de mpanao sinema koa mpanao sinema le napon'iny ianao no tena anisan'ny no zany nanoratra an'iny nanoratra azy fa tafiditra politika koa ianao sa ianao tsy manao politika mihitsy moa professeur. Tantara anankiray no volazaiko aminareo raha ny tantaran'ny mpitsara iraisam-pirenena ao amin'ny cour internationale de justice ny jerena zany hoe fitsarana mitsara ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana dia isan'ny za tsy teny voalohany satria tsy azoko antony zay isan'ny voalohany tena lahatra teny amin'ny arabe mbola tsy mpitsara tamin'izany fa mpianatra tamin'ny 70 mpampianatra ary efa tompo andraikitra tao amin'ny universitény Madagasikara tamin'ny 79 de lahatra tamin'izay fotoan'izay de ndre mandeha ny finoany fitsarana laza taminy hoe juge Ranjeva Andriamatoa Ranjeva ianao zao ny voalohany indrindra hita amin'ny archive fa lahatra teny amin'ny arabe naneo ny hevitrao amin'ny politika toza mantsasy fa nao ny arabe tsy natao anio-kevitra zay ny fantaindreny eny manao fiserena universitaire ianao dia misy fotoana mandeha nanao velakevitra tamin'ny TVM asana ianao ngamba efa tamin'ny TVM tamin'izay de napetraka reo ny fanontaniana ianao ve manao politika sa tsy manao politika de tonga de lazaiko tamin'izalahy am'izao mampitsara tsy manao politika zany hoe tsy mijoro manao politika fa misaina sy mieritreritra amin'ny politika sy mikasika amin'ny politika ka petraka ny fanontaniana hoe move satria mpitsara ve de tsy mba afaka andinika ny raha politika toy tsy zany izy satria fantatray fa nisy tsy de afa-po taminao ka manontany teny hoe mahazo misaina sy mieritreritra politika ve any aminareo de tsy nomeko valy de ona professeur misy le fitenenana hoe rehefa tafiditra ny politika ny fitsarana de ninona moa ny voaka rariny sy nitsiny no mitsambikiny eo mbaravarakely
ekenao ve zay entoko ekenao zay ikeko zany ikeko zany satria zao le zao rehefa manao politika ianao misafidy ary rehefa mitsara ianao tsy misafidy satria amin'ny fitsarana maika dia ny fikatsahana ny rariny sy nitsiny fa tsy ny lalànana lalàna fitaovana hazahoanao mahita ny rariny sy nitsiny ka ny fifandarana nolon'ny fitsarana dia fanazavana ny fanarahana sy ny fanajana ny lalàna ka tena koa mihevitra fa diso le filazana hoe fanjakana tan-dalàna zany fanjakana rehetrrehetra manana lalàna daoly lazany hoe lalàna fa ny fanjakana fihezin-dalàna nitokoizy zany hoe raha am'teny fanjakana ianao tsy mipitondra ihany fa ny vahoaka koa fiheziny lalàna ka rehefa fihezina ny lalàna ary zay no fitaovam-panafahana sy pahalalàna lalàna dia mitady ny hevitry ny lalàna ary tsy mitady afa-tsy ny hevitry ny lalàna nahoana tonga nahoana ianao no mitady ny hevitry ny lalàna satria matoy olona tonga ny fitsarana tsy mitovy ny heviny samy mandahatra ny heviny samy manazava ny heviny dia anjara ny mpitsara no mitady ny marina sy ny rariny ary ngitsiny amin'ny fijerena ny lalàna sy fandresen-dahatra ny rotota anazava amin'ny zao misy ka ny olana mipetraka eto amintsika raha vo miantso fitsarana ny olona dia mihevitra fihijanona manamarina tsy tompoko zay le atao hoe afeverana ny lalàna ho fitaova-prekevitra politika zay indrindra eo ary ozy izy anao hoe fanjakana fehezin-dalàna no izy fa le fanjakana no mamorona lalàna nefa ny lalàna dia azo adika hoe vokatry ny etaetam-bahoaka no anaovana ny lalàna dia nefa nyle fanjakana zay mpitondra eo am'le fotoana iny dia manao lalàna mba hifanandrify amin'ny tombotsoany ahoana ny fisahitanao zay ianao manao fisainana marxiste anao no manao fisainana marxiste anao mazava loatra fa lalàna dia iny no faraky faharana sy faraky todiana rehefa miitsoka ny fahaizana amampahalalàna ny olona sy rava ny fihavanany ka matoa mandeha ny fitsarana dia tsy andranitra na hitsokafo eo ny fampitondrana sy ny firaisana fa manome ny olona hoe zao fipetraka lalàna raiso raha fa miresaka lalàntsika da mialatsiny raiso ny fanapaha-kevitry salomona mpanjaka salomona mpanjaka tsy araky ny voalazan'ny baiboly dia tsy nangatika tamin'andriamanitra fa tsy ny fahendrena eo mpitondrana raha mijery ianao le fanapaha-kevitra salomona didina vokandry salomona dia aterokaloha ny fiainana zany hoe samy manandrary midolo ny olona rehetrrehetra ka samy ajaina ny rehetra dia rehefa metina le ankizy dia raha araky ny lalàna ny zaraina roa tokony nanaovana n'le ankizy dia samy mitondra mody le vehivavy zay ny fiheverantsika no atao hoe rary ny tsinitsiny fa tsy zany tsony am'izao fotoana tsy zay teo-tsainy salomona teo-tsainy salomona dia le lalàna entina ray hitondrana ny fahatoniana amin'ny fandraisan'ny rotota faharoa manakaraka zany entina anamariana ny rariny sinitsiny ka rariny sinitsiny ve raha ny fampiarana ny lalàna hitondra famonankizy azonao dia tam'izay salomona lalàna no heveriny salomona fa tsy maintsy ampiariny amin'izy mpanjaka sy manana ny fahefana rehetra dia namelona ny aina dia tamin'ny fandarana teo omlony salomona no nahatsapany
fa rehefa afapony andany sy nikila ny nanazava ny heviny sy ny tsakakeviny de hoe ny aina no ambony noho ny soradalàna de menireny le zasa ary nefa adin'olona tretra zay zavatra io ho transposeko ao no fomba ilazana hoentiko ampiarina ampiary izay tantarany mpanjaka Salomona zay andao resahantsika sianao mombany hoe ianao mpitsara iraisam-pirenena tamin'ny fotoanandro misy ohatra velona ve na ahafahanao milaza hoe nisy fifandirana teo amina firenena anankiroa na teo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka mitsarainareo tao ka mitondra filaminana tokoa ny didim-pitsaranareo eny tompoko ia eny tompoko satria tsy mididim-pitsarana farany no lehibe indrindra fa ny fandraisany mpitsara ny andraikiny sy ny adidiny amin'ny fanazavanany iny didim-pitsarana iny ary am'teny izay ary isan'ny zavatra anankiray nanahirana dia ny rindrina fefy tao Jerosalema najoro ary Elisarona ary notsaraina araky ny lalàna iraisam-pirenena iny nanahirana anay mpitsara satria atsangatsy manorana no vakinay tamin'ny gazety ary le olona tsy azonao mihitsy iny izy fa zay ny fiheverany hoe marina fa rehefa tena manao lalàna ianao fa tsy mpamofo fotsiny ny zavatra voasoratra fa tena miezaka ianao mahafantatra hoe zao foty ty zavatra ty mba anesenao andahatra an'le olona zay tsarainao tsy maintsy fantatrao ary fantatrao zao ke i olo io de iny fanapa-kevitra iny tsy bon tavovoaka izy kaloha de tsy de fano ny sasany fa tsy atramo zao tsy nisy nanome tsiny anay namokan'iny fanapa-kevitra iny satria ary ny amin'ny fitsarana raha salamiko kaloha rehefa mitsara atram'izay tsy nisy olana de anankiray azy firenena anankiray laza fa hoe nandiny amin'ny fisainana na nanaraka an'zao satria nazavaiko foana bon misao ny fetrany hevitrareo am'izao mifetra ny hevitrareo professeur Ranjeva Raymond iverina eto Madagasikara sika tamin'ity herinandro tia dia nisy ray aman-dreny vitsivitsy maromaro nareo niarana moka fanambarana de rehefa namaky an'le fanambarana ako de ohatrany manamarina hoe marina tsy manao tsinitsinina ny namanao hafa zay niaraka taminao fa hoe karazana fitsarana ihany ne zany ty afatra paka nataonareo ray aman-dreny vitsivitsy ty isan'izany ianao satria génocide moral le tikany mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao aiza ianao sy ny fanahinao ry malagasy fa de ho avela ohatr'izao ve ty fireneny ty aiza ho aiza tokoa fahitanareo azy misaotra indrindra miresaka amin'io eny tsy afeninanao kaloha fa samy manana ny fieviny am'ty fanambarany ty ary tsy tsara na anymerary na anitsy ny hevitry ny olona satria voalaza ao ary zay voalaza tao de hoko fantatrao fa dinika narahana ny lanina ny rafobolana sy ny voambolana voaeritreritra isaky voaeritreritra daola ny zavatra voalaza tao satria nao ray aman-dreny ny tao ka tsy olona manan-kevitra ny hoe hitady fanjakana na hanonga mpanjakana ny manao an'ity fa ray aman-dreny de mieritrereta ina moa zany hoe ray aman-dreny zany efa vokotaona no raha mijery ray aman-dreny tsika de adinitsika tanteraka ny tena ray aman-dreny eto malagasy ny ray aman-dreny kolonial tamin'ny fanjanahantany no iverina hoe ray aman-dreny zany hoe ny firaisan'ny chef de district sy ny chef de canton mipedidy ary ny milisy zay no atao hoe ray aman-dreny zay no atao ray aman-dreny en fiarahamonina
amin'ny andro fanjanahantany tamin'ny andro fanjanahantany ary zay mbola manana am'izao fotoana zao ary zay olany zay fisainan'zay dia manarina sy mananatra fiarahamonina miankina zany hoe ireo no manapaka zay heverina fa hosoa sy tsara ho an'ny malagasy asy aloha tapahako ianao vetivety zafady indrindra tompoko eny tompoko ny olana fahitako a de ianao no mety fahitako a de isika malagasy a de mametraka ny mpitondra fanjakana ho ray aman-dreny hatrany zay kanefa no zany indrindra fa amin'ny fotoana republikanina zao apiko tsy vitany hoe ray aman-dreny fiankinana amin'ny ray aman-dreny fotsiny manapaka fa fieverana ny ray aman-dreny ho andriamanitra hita maso ary ray aman-drany hita maso tsy mety diso ary mahatonga ny malagasy izay miandro fotsiny a izay ataon'ny mpitondra fanjakana ka rehefa mahazo kely izy a de misaotra ray aman-dreny rehefa tsy mahazo izy a aongany io ray aman-dreny io zay ny favoazatsika satria tsy fantatra tsika ny tena ray aman-dreny raha tena ny ray aman-dreny a dia jerevo tantarany indrina ary amin'ny tantarany indrina fantatra kalofa ny vahoaka ny ray aman-dreny fa tsy ny mpanjaka masoandro be manoro lalana sy ny hazavana fa ny vahoaka ny ray aman-dreny zany ve raha mijery anarena-pomena ianao zay no izy ianareo vahoaka ny ray aman-dreny ary hoe ianareo vahoaka ny ray aman-dreny a tadidio a raha jereno tantara amin'ny andriamasina valina zay nanorona ny fanjakana ary mbola any androandro olo noloresahantsika satria diso ny fandraisantsika ny fiverina ny fanjakan'andriamasina valina hoe nampisaraka ny vaoaka tsia nanoho ny décentralisation effective izy fa rehefa nymena ny be tsy mitantatra ny ambany lanitra dia ny kabary fanolorana ny be tsy mitantatra de filazana fa ny ahatsanga ny oary ny vahoaka no reharehan'ny mpanjaka ary ny ahatsanga ny oary ny ray ny zanaka no reharehany ray aman-dreny raha zay ny jerenao de jereo nge ankehitriny inona ny fotoan'ny ampasiana ny fitenenany hoe ahatsanga ny oary rehefa mahatotra vodiondry ka tsofina ranora zazalahy mba nanao ihany ny tena de lazainy hoe ny ahatsanga ny oary ianao no fanaperana ny fotsoran-dranony ankizy amintsika malagasy ka raha tanteraka zay ahatsanga ny oary zay zany hoe olona afaka mamelona mahavokatra afaka mijoro zay ny tanjona fa tsy olona miankina amin'ny ray aman-dreny na miankina amin'ny fanjakana hitanao zany hoe diso tanteraka mihitsy ny fomba andraisantsika an'le ray aman-dreny ary io fomba fisainana ray aman-dreny io a dia fonina findra ny masina avy any ambony manga tany anaty rova no nylazana tamin'izay fotoan'izay hoe la frantsa ray aman-drenytsika de tsy hamadika itsika novinanoviana fa hitondra atsika any amin'ny fandrosona ka zay fisainana toetsainana fiankinana zay no ny antehera ny fanjanahantany ary afapo arisa mpitondra ary izy moa namorona an'le hoe reny malala zany le frantsy ny frantsay ihany namorona iny satsika izy ihany namirona iny taotsaitsika hoe zay ny reny malala nareo izy ihany inge io nge natao ny fanjanahantany inge ny fanjanahantany ny tena lehibe amin'ny fanjanahantany a de ny fanapotehana ny fisain'ny malagasy hoe afaka hatsango ary hahavita tena ary ny zavatra tsy lekeny ny mpanjanahantany a dia ny fijorono zany atao hoe firenena malagasy zany tsy nekeny mihitsy tsy nekeny mihitsy zay azo nekeny zany hoe raha tena jerena zany crime intellectuel nataotsika mijoro mitaky ny eritreritra satria raha vatsika hatrany mifotony ny fanjanahantany ny fototra iorena ny fanjanahantany maka ohatra fotsiny a fantatra to amin'ny akademia malagasy
tamin'ny taona 1713 nisy ady hevitra hoe inona ny fitsipika ampiarina amin'ny gramera malagasy fitsipiky tenena safidy na fitsipiky ny union linguistique internationale na ny fitsipiky ny linguistique frantsay dia ny adevitra enjana le adevitra atao vasady olo maro misy atao dia misaraka izy ny andaniny ny missionnaire katolika sy protestant ankilany ny fitondram-panjakana mpanjanaka dia ny missionnaire rotota katolika sy protestant anglisy frantsay zay nandika ny baiboly tamin'ny teny malagasy nahafantatra ny fahasiaranana amin'ny famerana ny fitsipitenena amin'ny teny malagasy dia nandroso hevitra tokana de hoe ny union linguistique internationale no ampiarina Charles Renel zay ajaitsika malagasy ho ray aman-dreny be etc zadindra directeur ny enseignement de nitsotra ny teniny hoe tany frantsay Madagasikara lalàna frantsay Madagasikara ary ny fitsipitenenana frantsay no ampiarina amin'ny teny malagasy dia zay natonga ny akadémie malagasy fonia président hoe tsy malgasisation no ataotsika fa politika ny teny satria ny politika ny teny nentina nanapotehana atsika ary raha politika ny teny nanapotehana atsika ny mbola toizina ary mbola toizina amin'ny lalan'ny malgasisation ka zay la zay koa hoe lasa lavitra ary le zoma masiny ty anasika ivana amin'y le zoma masiny ty dia manome hoe alalana amin'ny makatolika no milaza fa tsy tsiny Nietzsche manam-pahaizana ny eritreritra philosophe milaza hoe Dieu est mort le vendredi saint zay misy zay zay eo Andriamanitra inona sy Andriamanitra izy any maty tamin'io dia le Andriamanitra volavolainy ny olombelona sy niran'ny olombelona sy nampiarin'ny olombelona tamintsika raha jerenao ny tantarany constitution teto Madagasikara dia marina zany ka zay no ilazako hoe androsoa ny fidiananao androany zomamasina raha tianao azotsika mbola donia sefa lany lany fotoanatsika zany hoe nitindranjeva remoresana zany de hoe maty le constitution tsisy constitution eto Madagasikara tsisy lalam-panorenana la constitution morte non raha ohatra azonao tsoizy zany zavatra tsy zako tsy zay tiako lazaina eny tompoko satria politika loatra resanao ary politika mandrava sy mampisaraka zavatra tiako lazaina raha raisinao ny tantara Madagasikara dia fonjay mpianatra ozy le mpampianatra instruction civique anay zay docteur en droit sy agrégé de philosophie raha nanontaniako izy nahoana ny tsy lanina ny tamin'ny eviboka ny lalam-panorenana tamin'ny 59 dizy hoe raha tianao izy ny antony de tsotra zay tsy matoky vahoaka malagasy satria manao foana izy rehefa mifidy andray zany lazaina taminay mpianatra kina no lazaina iny constitution amin'ny farany nampiaratsika io dia nilaza tamin'ny olona malagasy ty 4e république ty hoe de iny ve nataonareo constitution any malagasy fa manino izy iny constitution ny 4e république iny tsy azahoana mitondra fanjakana satria rehefa tonga ny fahaseranana politika dia mirodana daoly ary miroraka daoly rehetra bon tam'izany ianao nefa niteny an'izay tam'izany any teny zany de nanoteniko 2011 talohany nanovana zay zavatra efa mitenenako le olona de ozy hoe marina ny lahy fa io ny tiany vahoaka de nilazaiko izy mialatsiny
fa olona samy miaraka ny anatra tsika lalana nombatsika ray any de ahoana ny mahatonga azy ao zay nivaliny ano hita zay anaovana azy tonga ny raharaha grotana ny sain'ny olona satria na le resaka lalam-pandroenana za ady hevitra raha ohatra misaraka ny sain'ny olona amin'ny fandikana ny lalam-pandroenana ny antony de zao le lalam-pandroenana entina hanamafisana ny fiazonana sy midiazana ny fahefana zay ny tena zay lazako hoe taillé sur mesure zay ny nanaovana azy azo matsaina le olona nyresaka taminao fa tsy miresantsika ina moa tsy olona ray any nge misako taozany maromaro nge ny olona nresaka taminy milaza azo mahay lalam-pandroenana tao le za matsasa non io tsy hoe rehefa tapahanareo de mandeha ho azy satria jereo azy zavatra miseho amitsika zao ny fahasairanana ara-drafitra eo fa le fahasairanana araka maolona maolo-manina eo ihany ko zay ny mahatonga le fitenena raha ohatra zay ny jerenao ka zay no mihezako resakitsika andrasako fesika raha mamaky an'ity ary angaviko nareo mba hamaky azy dia hitanareo daholy lay fahasairanana olana krizy iainatsika ary reo krizy reo tsisy mandeha ila fa mifandray daholy fandray daholy navoatsika hatramin'izay telo fiopolo sy telo efa nisy nge zaika be pirenena sivy folo tao 2009 tao raha enonao ny kabary resahana ny zavatra nyresahana tamin'ny 72 no mbola haverina am'izao fotoana zao tena de manontany tena hoe gasy ve no terisaina sa ny olana tsy voavaha ary efa tena jerenay mba mahay lalàna ihany mba nampianatra lalam-pandrenana ihany nampianatra science politika ihany ny tena dia zay ny mahatonga am'ity taratasy farandrindra professeur Ranjeva androany zo mamasina de moro izy ianao tsy tokony akalazaina fa misaona zany ny olona fa ny tena fanantenana ary ny fototry ny kristianisma tompoko de raha afakapitso ilay fitsanganana tamin'ny maty inona ny teny farany ambaranao teny farany amin'io de efa elany nanoratra tamin'ny taona 2000 sy 20 angaman'izay nanoratra tamin'ny teny frantsay navoaka tamin'ny gazety La Croix le message de Pâques est d'abord un message politique dia nadika ho teny malagasy le lahatsoratra le lahatsoratra ao amiko le lahatsoratra teriziny mba ho hitany ankizy dia tamin'izay fotoan'izay gazety protestante no mingaviana mpitandrina anankiray tamiko nahita le lahatsoratra tamin'ny teny frantsay hoe ho avoaka koa tia amin'ny gazety protestante marotony avavolombelona za tsy lasa de namaly ny komity tsy avoaka io fa ampanahira-tsaina ny kristianina de teo nametrahako ny fanontaniana hoe zay nina mankoa ma politika miafatry ny baka zay navoaka ny Pierre na Peter ny andro pentecote raha tany izy tia nytoroteny hoe le kristy zay mivononareo dia nitsangako velona ary hitanay ny politika manko tompoko dia fampanjariana hoary zavatra tsy misy ka tsy isy
fanavozana ny fivozana iorona ratsy tonga ao an-tsaintsika fa fandraisana anjara amin'ny faharino zao tontolo zao ny fanandratana firenena malagasy marina norona amin'ny marina ndrariny zitsiny ary fihavanana. Saotra tompoko. Saotra betsaka anao professeur a. Isaorana ihany koa nareo nanaraka tamin'ny farany mino fa nahalianantsika ny fandarana natotokantsika ho an'ny zao zoma masina izao sy indrindra ho ihako teo koa hoe andao ny amilahady koa jerena satria ny fototry ny kristianisma. Ianao tompoko lahy mandra-pena tompoko vavy.